Iaravantsika rehetra eto amin'ny ara-maseo ny tarika lova sakaiza. Za no lova. Za zany ny folohan'ny tarika lova sakaiza de ny anjara asako moa zany de mpihira, manao première voix na manenjika troisième ihany koa ao amin'ilay hira. Rova bassiste ao amin'ny tarika. Germain troisième fois tarika lova sakaiza. Zokotra vita mpamorokira sady mpihira. Tsy lavina troisième voix sa deuxième voix. Za ndray Etienne première fois no anjarako. Lanja batteur atao amin'ny tarika lova sakaiza. De za moa zany je vous vois mahita anareo am'izao fotoana zao de zay ny anjara ndraikitra ato anatin'ity fandaharan'ity tarika lova sakaiza lehilahy daholo ianareo fa maninona tsisy vehivavy mihitsy samy mpandihy vehivavy kosa ngambe. Raisiko ihany aloha de avy eo manipy any amin'ny Zoky Davida. Jerena tokoa zay lehilahy, izay zao mbola ny apahany ihany fa telo amby folo lahy zay rehefa complet mpitendry satria mbola misy clavier zao iantsika teo hoe tsy voatonona teo ny mpitsoka sax mbola tsy eo ny ataontsika hoe ny soliste mbola tsy eo ihany koa. De vehivavy zany natao mpandihy satria na ny clipnay zany zao mahitatsika fa misy vehivavy mandihy fa lehilahy ihany aloha zany zao ny tarika lova sakaiza hatramin'izao aloha. De makasika an'izay hoe hira zay misy hirany zareo ty tena hira atao hoe tarika lova sakaiza noentiny mihitsy ny lohateny kira de andeha raha antsika avy hatrany aloha ty hira anankiray ty de arahavenay toy zany resadresaka.
raha naaraka ny sary tamin'ny voalohanyntsika dia maro lary izareo ny tonga teto fa eto moa zany atao hoe aloha zay teny resaka ihany no ampiakariny e de tarika lova sakaiza mivony hira arapila zany bila zany tsara bila zany tsara zany hoe le ara zany tafiditra ao le hoe ara kolotsaina rehetrarehetra iny a ohatra miady rima ihany izy zany zalahy de tatarao ampijery arany hoe iza mariny zany tarika lova sakaiza zany a fa maninona tsy natao hoe sakaiza lova na hoe sakaizan'i jesosy na sakaizan'i jesosy na sakaizan'andriamanitra na tahaka zany satria voatonona hoe lova efa voalaza teo aloha teo hoe za moa zany hoe lova e izy io nipoitra tamin'ny taona 1927 rehefa aveo toizany zoky davida fa le nipoirany nanomboka 2024 no resaka eto satria aveo amin'ny fiangonana loteranina Ebenezer zay aizy zany sabotsina mena sabotsina mena de tao zany no nipoirana satria rehefa nisy fotoana zay nanolotra nylay hiran'ny choral tao de tsy mety am'le hiran'ny choral ka ile satria ny anay zany ohatrany hoe gala hafa mihitsy zay mahatonga ny hoe lehilahy daholo fa tsisy vehivavy tsisy kavavy nanandrana mihitsy ary zay napiditra vehivavy ny hira tao fa misahirana be ry zareo mihiran'izy de nitsangana am'izay hoe andao ary averina lay gropy izay fa netiny zoky davida tamin'ny taona 1927 hoe andao toizana olova za moa sakaizan'ny tanora ao am-piangonana de mpanohana sy mpikarakarany tanora de zay no natonga an'le izy hoe lova sakaizan'ny tanora zany ilova zay foloan'le tarika amin'izao fotoana zao fa nipoirany tamin'ny 1927 zoky davida ny tena mahay mitantara azy lefa zoky davida ia da mamerana fiarabany tompoko ny tarika ny nanoratana hira dia tamin'ny taona 1927 volana me zany hoe andray faefapolo taona no namoronako hira tany am'le toerana antsoina hoe Antanany Behivavy na Ambatondrazaka no nipoiran'ilay talenta voalohany zany hoe efa tao anaty any le izy fa saingy zay vao disy aingam-panahy fa ny tarika Davids Group zay nentina de tamin'ny taona 1979 no niorina zay nentina ny tety faritany moa zany tamin'izany fotoana zany fa noho ny tarika zay efa paritaka noho ny asa sasany efa lasa polisy pirenena sasany lasa gendarmerie pirenena sa be de be zany tao anaty sasany efa dokotera de le fotoana tsy ampy ny valaparana ntsony andao ary fa saingy rehefa tonga fotoana manaraka ho avy io daholo zay miampy ndray gamba nisanay reo de zay ny antony a no namondrana tamin'ny fitantanana ny tarika tamin'ny zandrilahy zay zany le izy zay ny tantara de ty koa misy hira anankiray ho arahantsika hoe tahaka ny eonamarina zany ny hira ny tarika sakaiza lova saka ino misy teo e manahirana koa manohatra teles tarika lova sakaiza tarika lova sakaiza maty voahombo ilay tomposo nandatsaka ny rany ufanavutana imati nuni fagutaku mati nuni luku fokapu kasi nuratraina hizi nampi jalina sinue sunaku nangila tini teni ni tupu nanulu tena isiana izao tontolo izao nona lumeza ny ray ny zanany tsy fony overy ny olony
fanatsonisy nodioviny tsy foy overiny olony fanatsonisy nodioviny ny ara-pilazantsara de hira hitezana kristianina hira atao hoe izy tomana an'ireo ondry naniny tena anakabetsany a fa ho anareo manokana hitarika lova sakaiza tahaka ny ahoana ny hiranareo izy am'ireo ny hiranay moa zany a indraindray efa mihaino le hiranay ny olona amin'ny voalohany tam'izay nanao fampisehoana atao am-piangonana voalohany a de tsy maintsy andrasina vidéo projection satria mihaino le fiokiran'ny gitara sy ny fitendra de hoe enina ary zany hira rokaroka be zany de nanatona mihitsy raha matony ravatra izy ay fe zany ny tianareo tantaraina am'ty hira ty zany hoe ny hiranay zany de natao mihitsy hisaritana ny olony zao tontolo zao raha ohatra izy mihaino zany de hoe chorale be zany fa zay tsy ty fa entinay am'le gitara sy ny amponga sy ny fitendrena zany le izy de tonga de voasarika ny ataontsika hoe ny tanora mbola variana amin'ny fiainana zao tontolo zao a de ny hiranay zany tena tsy mifidy ny gadona mandeha daholo ny gadona rehetrarehetra variété zany variété de tsy makaleo tsy hoe manao dokam-barotra aloha fa hoan'zay fanazony ny album de afa-po satria tena hoe mifangaro fangaro le hira ary ny ao anatiny moa zany de ny tanjona de hoe fitoriana filazantsara amerenana ny olona zay efa tao fa niverin-dalana de hiverina indray ao am' Jesosy Kristy de hiranay zany a de natao anabeazana ny olona satria raha mijery an'le hira voalohany le tarika lova sakaiza teo zao tsika de fiarabany izy moa de misy ohatrany hoe mamamo sary fanehoana ny fibedibedesany dadany zanany sy ny vady aman-janany kanefa le izy a de famerenana fitazaina le izy zany de tahaka ny ahoana ndray ty raha hitantsika manaraka ity de eo fantaritsika hoe famerenana sa fananarana sa atao hoe fiderana ihany koa ho fantaritsika zany ato anaty tonkira le hira maty voaombo noforonona tamin'ny taona 7 tany Ambatondrazaka ihany koa namorona anazy zany hoe mitory indrindra ny fijaliana sy ny fiaretan'i Jesosy Kristy izay namonjena ny zanak'olombelona izay mani de ny fitiavana tory indrindra zay fitiavana lehibe zay hoe nomeny Kristy ho an'ny olona rehetra eto an-tany ndeo raha tsika ry zay hira zay Nipisupata anayatia tani eti tikivi zahai eni tikivi famananana natia maruaza nipisupata anayatia tani eti tikivi zahai eni tikivi famananana Eni sabata Siteticaku Famananana Rai pamidrafu Eni sabata Siteticaku Famananana Rai pamidrafu
fa matoky aho fa mialo ianao totrakiny ady iainana maro izahay ety jesosio ka mba mehoery avy aminaha eny sambatra sitretrikako fa manananao raha ipamidrafo eny sambatra sitretrikako fa manananao raha ipamidrafo eny sambatra sitretrikako fa manananao raha ipamidrafo ohatrany hoe mahita ny zalantsika ohatrany manao satroka so de misy zavatra miafina ao anatin'ny ty satroka anareo ty aloha fa aloha iazava tsara satria tsika zanaky ny mazava sady le marika le kasiketinareo moa zany de efa tena hita hoe tsy manina afaka isorona satroka de apetraka eto so de hoe mainandro le jiro tsy maninona ty jiro ty zany tsy mamaky losolo aloha merci aloha am'le izy satria zao hoe ny azo ohatra mbola kely de ty kasikety ty foana ny tena nahafantaran'ny olona anahy zolo ary misy fotoana zay fa manao fampisehoanao am-piangonana zay rola de mijery eny mpijery fa izy ary izy eo satria zay moa piraitapo izy lamato moa zany izy ary lova am'ireo satria samy nanala satroka zay tam'izay de azo zao zany asehoana indray ny tena bogosy ny teanay de asoroko indray ty kasika de zao zany ny tena lova sakay zany zao lova sakay zany zao lohandoha ampisorona ry zareo de zao zany ny atao hoe miketrika an'ty tarika ity andeha mba sitsika resaka kely ty album ty tarika lova sakay za ty misy hirafira atao anatiny nitaketo sao de ray roa teo leo radimy mena fito folo mahery aiza nahitana azy io raha ohatra hoe tsy faina ny clip misy anaky sifty efa vita clip zany de ny audio am'ty efa misy enina amby folo fa ny hira efa vita prizina eo efa misy any amin'ny enina amby telopolo fa ty zany aloha no andihan'ny voalohany izy ty nivoaka tamin'ny 8 février taona 2026 ty zay nataonay atao amin'ny espace Eldorado moana ty album ty voalohany efa any ampelantanan'ny olona maro izy ty raha te anjifan'ity zany nareo dia miantso ny numéro ny tarika lova sakaiza zay ho resana rehefa avy eo amin'ny farany fandarana na manantona ao amin'ny auto école lova ny asabotsina mena misy an'izany de afaka mijery an'io fa afaka amidy eo koa zany ity album anay ty clip sy audio de ao anatin'izay clip sy audio zay misy an'ny santionan'ity clip alefatsika manaraka ty sady atao ihany koa ngamany hoe clip farany ty alefatsika amin'ny androany de rehefa aveo tsika mantatra hoe raha iantso amin'ny zala reto de ahoana ny atao fa andeha aloha tsika naraka an'le clip piangambiza andro siora nolaniko tamina fa ny asiana tokilala mandalo vetivety tsy mitoetra ampiangambiza andro siora nolaniko tamina fa ny asiana tokilala mandalo vetivety tsy mitoetra fa satria ny fitiavako de tsy
fitiavane falo fa satri ny fitiavako de tsy natokako ana fasa andratrana avelao ampiangambizay fa satri ny fitiavako de tsy natokako ana kasasa andratrana avelao ampiangambizay avelao ampiangambizay avelao ampiangambizay. Satria moa tsika marana ny fandaharana dia eto amin'izay le tena zava-dehibe andrasan'ny mpankafy rehetra hoe tiana ihananana ny numéro 1 reo bande bogosy be reo satria reo ny tena tompon'ny londoam-pisorona tarika lova sakaiza raha ohatra ka hiantso an'izany tarika lova sakaiza zany ivahiny any anaty lanonana na hoe anafana lanonana na hoe misy fitadiavam-bolana fiangonana dia nareo ny antsony ahoana daholo apetraka reo. Ny nenay moa zany ny fitoriana dia mandeha maimaim-poana amin'ny ankapobeny aloha zay matetika rehefa fiangonana no miantso anay indrindra le fiangonana ataontsika hoe tena mbola ao anatin'ny osa dia miezaka manao an'ilay fampisehoana maimaim-poana foana zay raha tsy hoe anga tena toerana ataontsika hoe lavitra be dia eo zay no mba mamerina kely ny frenay zany manantona an'le toerana raha toy izy ka zavatra tena hoe fitadiavam-bola goavana be ohatrany hoe manao déjeuner concert miaraka aminay dia any zay mety misy fifanarahana kely zany fa raha le fiangonana tsotra mety hoe mba vovotsiritra kely no ataony dia atolotra maimaim-poana zany ny fampisehoana ataonay satria ny tanjonay moa zany dia hoe anaparitaka nyty fitoriana filazantsara ty amin'ny alalan'ity hira ity zany tena tanjony tarika lova sakaiza raha iantso anay nareo dia ny laharana avy hatrany dia tonono daholo zay misy rehetrarehetra 034 72 728 44 034 72 728 44 ny laharan'ny tarika lova sakaiza ho an'izay te hakanay na fiangonana zany rehefa mino an Jesosy Kristy tompo moa ny anay dia mandeha foana fa indraindray ny olona hoe nareo avy amin'ny fiangonana loterana sao dia sady ala tsy mahazo mitehaka tsy mahazo mandihy tsy mahazo manao iny fa misy ny pasteur tsy de sarotany le mitehaka fa misy tena tsy mahazo mitehaka mihitsy na tsy loteriana ary dia tsy mahazo mitehaka fa manofaofa tanana ohatran'izao moa dia zay ihany ny maofaofa tanana reo mpitory maintso mavana bediny tany eo fa aloha tsy vovaina tonkira tarika lova sakaiza raha ohatra zany hoe zay le izy manahoana ny mety hoe manana efa hira firy zany ianareo amin'izao afaka entina antsehatra raha toka misy miantso anareo le olona dia azo antso foana ave io na amin'ny alina 12 alina raha dia misy mandraisa hoe manahirana ampivady fa azatsoana amin'ny alina izahay alohan'ny anoizany zokota vidan'izy ny anay ny telefona aloha hatramin'ny 9 dia misokatra indray amin'ny 9 maraina ny anton'izay moa zany ao amin'le fiainanao indraindray manko anao mieritreritra ny telefona hoe tsy mandeha aloha tsy zay misone libre dia amin'ny 9 ariva ny amin'ny ariva dia amin'ny 9 maraina dia efa afaka mandray anareo sady zay raha misy te ifampirarahanay resaka fitoriana filazantsara ankira no atao amin'izay variko le fanontaniana teo ny hira efa vita 7 ao fa ny hira efa ananana maherin'ny 70 zany hoe efa afaka misehatra ara-dalàna tsisy atahorana sady efa 10 taona nisy hira efa 10 taona namoronana hira dia dikan'izay zany betsaka be dia be afaka gadona maro isan-karazany ao
zay oentina indrindra moa zany iterana n'andriamanitra raha ohatra zany misy mangataka ny ataovy gadina milamindamy hatramy voalohany hatramy farany de tena efa ananana zay album zay manantsika manantsika na ho zay de tonga de atao vroka hatramin'ny farany manantsika afaka manao an'izay fa io moa zany tsy hoe zahay no tehanao an'le izy hoe tsy maintsy atao an'izao fa arakaraka le aingam-panahy zay nomen'andriamanitra ny tena no tonga eo ary io vo tonga tsy azo ovana hoe andao ovana ndreny tony nytiry ty fa tsy mandeha io rehefa tonga avy am'zanahary io izy io andriamanitra hoe tia ohatrany milamindamina no vitesse nytiry de milamina roka io de roka de tsy miova hoe roka de avadika ho rege na hoe rege de avadika ho gasigasy fa zay efa trany a zay voasoratra sy voatendry iny zany metina hatramin'ny farany zay zany le hoe arabaky teny zay voasoratra de voasoratra fa aza ovaovaina rehefa lahy ianao de lahy rehefa vavy ianao de vavy a rehefa maty ianao de maty fa rehefa velona ianao de velona ankasitrahana ny tarika lova sakaiza ny vahita tanatin'ny fandaharana misy hoe afatra tianareo ampitaina ho an'ny vahoaka rehetrarehetra manerana nyzao tontolo zao afatra ny afatra moa zany de hoe miverenina amiko fa efa nanavitra anao ako ny akabetsahan'ny tanora am'izao a de variana be raha mandeha mivavaka ianao ny lady de gaga mihitsy mahita olona eraky ny arabe tsy fantatra hoe hoaiza daholo nefa nle fiangonana tsy feno de ny tanjonay zany de hoe ny amerina indray a ny olona rehetra iverina ao amin'ny jesosy kristy tompo zay mpamony sy mpanavitra azy a amin'ny alalan'ny hira aloha nitondranay azy a de asa any orinany ngamba zay 13 reo mety isy mpitoroteny ndray a de hoentinay ny amitoroteny ndray izy amy manaraka fa ny amerina ny olona rehetra zany a iverina ao am' jesosy kristy tompo ny tena tanjonay a ary koa zany piovan'ny jentilisa moa zany de tsy afantatra mihitsy izy raha tsy hotoriana de amin'ny alalan'ty hira alefanay tarika lova sakaizy ity zany a no anaratonay an'ireny olona rehetra zay very rehetra reny a de misaotra anareo mandray anay fa nafinaritra na zay vonina mandray foana ka atapitra iako ny fandaharatsika tamin'ity sabotsy ty a antenaiko fa mbola iverina zany tarika lova sakaizy zany a tsy ho ela de misaotra ndrisa miaraka amin'ny album tsara be sy ny rehetrarehetra hira fiderana de ho anao mpanakanjo te vahira to anatin'ny fandaharana de iolona arataroby aza misalasala mandany crédit fa zavatra masoanao no atolotreto a amin'ny heriny ndray tsika miaraka amin'ny vahiny hafa de azadiny foana ny fotoanatsika isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 2 raha sasany tolakandro mandram-pionary